antsika n'Andriamanitra ny voninahitra no ny fahafahantsika mbola hanaraka ity famelabelaran-kevitra ratsoratra masina ity, ilay fanantenana lehibe izay anova ny fiainantsika amin'ireo fahamarinana voarakitry ny tenin'Andriamanitra natokana ho antsika tsirairay avy. Lohahevitra iarahantsika mandinika anio mitondra ny lohateny hoe Fanambarana momba ireo Mpitaingin-Tsoavaly efatra. Ankehitriny dia gaga isika mantantena manao hoe nahoana moa ny betsaka toy izao ny karazam-piangonana. Raha atao anaty boky anankiray ny lisitry ny fiangonana sy ny mombamomba azy eo amin'ny tanan-dehibe anankiray, hoe izy avokoa moa izy ireo ary ahoana ny mombamomba azy, dia angamba ho lasa boky matevina indrindra izany. Ary sahiran-tsaina isika ny amin'ny fahamaroan'ny fiangonana hoe aiza ny tokony hidirana, iza ny manana amin'ny fahamarinana. Toa samy milaza ny azo manana avokoa ny rehetra, efa nantantena ve na hoe ahoana zany no ahafantarana ny fiangonana marina. Ny soratra masina aloha no ilayntsika tinina voalohany indrindra. Ato anatin'ny soratra masina no ahitantsika ny fahamarinana rehetra, ary rehefa izany dia ho jerentsika ireo fiangonana izay mampianatra sy mitana izany fahamarinana izany. Io ny fomba ahafantarantsika ny fiangonana marina. Amaly antsika ny antony mahamaro ny karazam-piangonana ny Baiboly. Ary ny boky ny Apokalipsy ihany koa dia maneho amintsika hoe nahoana moa no maro karazana toy izao ny fiangonana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny boky ny Apokalipsy dia manambara ny amin'ireo Mpitaingin-Tsoavaly efatra izay maneho ny atoko-pivavahana, ireo tantaran'ny fiangonana teo amin'ny vanim-potoanan'ny fandimby eo amin'izao tantarany tany izao. Andriamanitra no manazava amintsika izany faminaniany Apokalipsy izany, manaisitra ny tombo-kase ny amin'ireo fahitana toa feno mistery izay mahasarotra ny fandinina ny soratra masina. Zao no ambarany amin'ny Apokalipsy 1:1 manao hoe: ary nahita rehefa nivandro zanak'ondry ny anankiray amin'ny tombo-kase 7, ary hitako fa indro ny soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika, ary nomena satro-boninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy. Aseho eto zany loha ny soavaly fotsy izay maneho ny fiangonana voalohany tamin'ny taon-jato voalohany. Ny loko fotsy dia maneho fahadiovana. Ilay soavaly fotsy zany dia anehoana ny fahadiovan'ny fiangonan'ny taon-jato voalohany. Ilay fiangonana nanomboka tamin'ny taona 130 taorian'ny Kristy hatramin'ny taona 100 taorian'ny Kristy. Fiangonana izay nadio, fiangonana izay nanana hery, aseho amin'ny soavaly fotsy, niaina tamin'ny fampianarany soratra masina, nitoky tanteraka tamin'ny Baiboly, ary tsy nanaiky ny marimaritra iraisana na oviana. Nanolotra tanteraka ny fiainany ho an'Andriamanitra izy ireo. Ary ny fiangonana izay manolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra, ny fiangonana izay tsy manaiky marimaritra iraisana tahaka ny fiangonana voalohany, dia lasa fiangonana matanjaka, fiangonana madio, fiangonana mahery, mitomboisa ary tsy mitsahatra mihitsy ny fitombonana dia eo aza ireo sakatsakana samihafa izay ezahany Satana anampitehana ny fiangonana. Hitantsika indray ny manaraka soavaly hafahafa, soavaly mena ao amin'ny Apokalipsy 1:1-4, zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Dia nisy soavaly hafa mena nivoaka, ary izay nitaingina azy dia navela naisitra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoa ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Ity soavaly mena ity indray dia maneho ny fiangonana izay niaina tao anatin'ny fanenjehana, niaina tao anatin'ny fandatsahana. Rehefa namoaka didy ny Romanina ny amin'ny anenjehana ireo Kristianina, dia mbola nitoetra mahatoky ireo mpanaradian'i Kristy, mbola tsy niala tamin'ny fanarahana ny soratra masina izy ireo. Ny mpanoratra tantara nga Eusebius, ilay mpahay tantara malaza azy, dia nilaza mihitsy manao hoe rehefa nitononona ny didim-pitsarana fanameloana ho faty ireo Kristianina fahiny, dia mbola tsy niemotra mandrakariva izy ireo,
mbola nihiram-pifaliana nanome voninahitra ny dera sy ny saotran'Andriamanitra. Izany no netiny niantrika ny famonoana sy ny fampijaliana nataon'ireo ampira Romana tamin'izany vanim-potoana izany. Ity soavaly mena ity dia maneho ny fiangonana nanjakan'ny ramandrika vokatry ny fanenjehana nanomboka tamin'ny taona 100 aorianan'i Jesosy Kristy hatramin'ny taona 370. Fiangonana mihosin-dra. Ny manaraka dia asehon'ny bokin'ny Apokalipsy fa nisy soavaly mainty nipoitra indray. Apokalipsy 9:1-5 manao hoe: ary rehefa nivahana ny tombo-kase fahatelo dia reko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avy. Ary hitako fa indro nisy soavaly mainty, ary izay nitaingina azy nitondra mizana teny an-tanany. Inona indray ity asehon'ny soavaly mainty ity? Fa inona nitranga teo amin'ny tantara ny fiangonana? Raha maneho fiangonana madio ilay soavaly fotsy, raha maneho fiangonana niaritra fanenjehana ilay soavaly mena, maneho fiangonana manahoana kosa ity soavaly mainty ity? Satana dia miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika. Rehefa tsy naharesy lahatra ny kristianina tamin'ny alalan'ny fanenjehana, tsy afaka nampitsahatra ny fitombon'ny kristianina tamin'ny alalan'ny famonoana, Satana dia niditra tamin'ny fomba fiasa hafa indray. Nanao sosikevitra hafa teo amin'ny fiangonana indray izy, dia ny fampidirana ny marimaritra iraisana, nampifangaro ny marina sy ny diso, nampidirina tao amin'ny fiangonana ny fanao jentilisa. Ary zany no asehon'ity soavaly mainty ity, maneho ny famaizina na ara-panahy vokatry ny marimaritra iraisana, ny ainan'ny fivavahana kristianina nanomboka tamin'ny taona 370 hatramin'ny taona 830 taorianan'i Kristy. Raha maneho fahadiovana ny soavaly fotsy, dia maneho ny marimaritra iraisana, ny fifangaroan'ny diso sy ny marina kosa ilay soavaly mainty izay maneho ny fiangonana tamin'izany taon-jato izany. Ny velona sy ny aina tao anatin'ny marimaritra iraisana ny fiangonana. Ny apôstôly dia efa nilaza izany amin'ny asan'ny apôstôly 2 sy ny 7 manao hoe: fantatra fa rehefa lasa dia hisy ambodimasika hiditra ao aminareo izay tsy antra ny ondry, ary avy aminareo no hipisany olona sasany mitory-teny tsy marina hitaona ny mpianatra naraka azy. Nanomboka amin'io tantara vanim-potoana ny fiangonana fahatelo io, ilay soavaly mainty dia niditra teo amin'ny fiangonana ny fampianarana tsy marina. Ireo fampianaran'olombelona no nafindra an'olo ny fampianaran'Andriamanitra. Tanteraka ny faminanian'i Daniela. Ao amin'ny Daniela 5:12 manao hoe: dia nazerana ho amin'ny tany ny fahamarinana, ary niasa izy sady nambinina. Nosoloana ny fitakian'ny fiangonana ny famonjena avy amin'ny Kristy. Ny soratra masina dia miteny manao hoe: fahasoavana no amonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Efesianina 2:5. Nampidirina teo amin'ny fiangonana nefa ny fampianarana fa amin'ny asa soa atao no azahoana toerana tsara eo amin'ny fiainana mandrakizay. Ny asa fivalozana no azahoana toerana tsara eo am-paradisa. Ny Daniela 7 ihany koa dia niteny manao hoe: ary teny hanotra ny avo indrindra izy, sy hampahony olo-masy ny avo indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna. Andriamanitra nanoratra tamin'ny ratsy-satana ny didy folo, nanomboka tamin'izany vanim-potoana izany, dia nezana ny tsoana ny didin'Andriamanitra. Tsy no ankatoavina intsony ny didin'Andriamanitra. Ny didy faharoa izay miteny manao hoe: aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, dia nanomboka tsy nekena intsony. Nampidirina teo amin'ny fiangonana ireo sary sikotra maro isan-karazany, ny ankofana sy ny mena voninahitra. Raha makany amin'ny Basilique de Saint-Pierre any Roma isika, na amin'ireo fiangonana romanina sasatsasany eto amin'ity zao tontolo izao ity, dia mahita sary anankiray izay ohatra misatroka voninahitra misy kintana, lazaina fa sarin'ny masin-dapiera. Kanefa ny tena marina dia izao: Andriamanitra jentilisa an'ireo ampira romanina jentilisa izy io. Izy io nilay antsoina hoe Jupiter, andriamanitry ny masoandro. Nentina nakao amin'ny fiangonana izany, nentin nga Constantin mba iankofana tao amin'ny fiangonana. Na dia efa miteny azy ny soratra masina manao hoe: aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao.
Daniela 7:5 mitady hanova fotoana sy lalàna izy nandritra n'izany vanim-potoana izany dia nesorina ny sabatany Jehova ilay andro fiankofana amin'ny masoandro no nekeny fahefana Rômana sy ny fiangonan'ny Roma mba ho androm-pivavahana kristianina indray. Nasolo an'io andron'ny masoandro io ny sabatany Jehova ilay andro fahafito tena niaina fahamaizinana ara-panahy vokatry ny marimaritra iraisany. Ity fiangonan'ny vanim-potoana fahatelo ity. Ny fiangonana manaraka dia hitantsika amin'ny Apokalipsy 4:5 manao hoe ary hitako fa indro nisy soavaly atsatra ary ny anaran'izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana ary ny fiaina-tsy hita nanaraka azy ary nomena fahafatesana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo amono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia ety an-tany. Inona indray ity soavaly ohatry ny lazaina fa hatsatra ity? Maneho inona eo amin'ny tantaran'ny fiangonana indray zany? Io dia anehoana ny finoana maty izay niveloma ny fiangonana kristianina nanomboka tamin'ny taona 8:300 hatramin'ny taona 8:750 tao aorianan'ny Kristy. Izany vanim-potoana izany dia vanim-potoana nahafatesan'ny finoan'ny fiangonana ny velona tao anaty aizina mikitroka tanteraka ireo vahoaka an'Andriamanitra tsy nekena ny fampiasana ny Baiboly. Ireo pretra ihany no navela ahitana ny soratra masina any ka lasa atsatra ara-panahy ny fiangonana. Vanim-potoana ny aizina izany izay nikambana ny fanjakana sy ny finoana. Tamin'izany fotoana izany dia ny mpitondra fivavahana ihany no sady mpitondra fanjakana ary eo izay tsy manaiky ny fahefana na dia mivoaka amin'ny soratra masina azy dia miaritra famonoana sy fampijaliana. Niditra tsikelikely teo amin'ny fiangonana ary nianazo laka ny marimaritra iraisana. Natomboka ny fanaovana ny fahazaran'olombelona ho fanao teo amin'ny fiangonana, ny fanameloana izay tonon'ireo pretra tsy Andriamanitra intsony no ekena ho mpanonona famelan-keloka sy fanameloana fa lasa ny mpitondra fivavahana no mpamela heloka sy mpanameloka. Niditra teo amin'ny fiangonana ny asa fivalozana, ny sary sikotra, ny fiheverana fa Andriamanitra na dia Andriamanitra azy dia azo ioarana ny fahefana. Ireo mpitondra fivavahana dia afaka miteny zavatra hafa ankoatra noho izay lazain'Andriamanitra, nekena ny fotom-pampianaran'olombelona. Tafiditra teo amin'ny fiangonana izany ary niaina aizina tanteraka ny fiangonan'Andriamanitra. Move tena adino mandrakizay tokoa ny fahamarinan'Andriamanitra nandritra izany vanim-potoana izany. Tena Andriamanitra dia efa nilaza mialoha amin'ny Joda 7 manao hoe mananatra mba ezanareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Nandritra ny vanim-potoana feno aizina io dia mbola nanana vahoaka manokan'Andriamanitra izay niezaka nitana ny fampianarany soratra masina. Teo ireo voadoa izay niezaka nandika ny soratra masina an-tanana rehefa norarana ny fampiasana sy ny fitazomana ny Baiboly. Ny pretra ihany nekena ampiasa ny soratra masina. Ireo voadoa kosa naleon'izy ireo niafina tany an-tendrombohitra nandika an-tanana ny Baiboly mba hiparitaka izany. Nandritra ny taonjato ny fahamazinana io no nipoirany ga Jean-Hus ihany koa izay tsy nanaiky hatramin'ny farafofinainy nekeny ny odorana velona rehefa nampitahorina manao hoe aoka ho ekenao mihoatra no ny tenin'Andriamanitra ny fahefany mpitondra fivavahana. Hoy ga Jean-Hus tamin'izany fotoana ny aizina izany manao hoe ny fankatoavana n'Andriamanitra ihany no lahara-pahamehana. Tao anatin'io fotoana ny aizina io dia teo ihany koa nga Lotera izay nampianatra manao hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Na dia pretra katolika aza Lotera rehefa nandinika ny soratra masina dia mahita fa diso ny fampianarana ny amin'ny hoe afaka manonona famelan-keloka ireo pretra, ny amin'ny hoe azo atao ny mahazo ny fiainana mandrakizay rehefa manao asa fivalozana ireo mpino kristianina. Hoy nga Lotera hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Fantany tenin'Andriamanitra atao amin'ny Efesianina 2:9 milaza manao fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany
fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Na dia nitarika ny fandroana ny ngalotera tsy opretra aza izany, dia ny fikiriny ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, fa maimaim-poana avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Namaky tsy kelikely ny aizina indray ny fahamarinana avy ao amin'ny soratra masina, tahaka ny nanjakany fahamaizinana izay niditra tsy kelikely teo amin'ny fiangonana mandra-paharakotry ny aizina ny fiangonana kristianina, dia tahaka izany indray no niverena ny fahamarinana, niverina tsy kelikely ny fahazavany tenin'Andriamanitra. Oapolana toko faefatra ny 1:7 manao hoe: fa ny lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitatao vonan'ny andro. Niditra tsy kelikely, niverina tsy kelikely indray ny fahazavany soratra masina. Teo ihany koa inga Jean Calvin nandritra n'izany vanim-potoana feno aizina izany, izay nampianatra fa ilaina ny fitomboana kristianina, mila arindra sy alamina ny fiangonana mba hatanjaka sy anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Teo ireo anabatista izay namerina ny fampianarana manao hoe ny batisa sitrika no batisa tokana ara-baiboly, ary izany ihany no antoko ny famonjena, satria Jesosy rehefa nilaza manao hoe komandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indrotra aho mba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Niverina tsy kelikely tao anatin'io aizina mikitroko ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Teo ihany koa nga Jean Wesley izay nampianatra ny amin'ny fahamasinana, ilaina ny mivelona araka ny ohatra ambony ny atsony Kristy atsika. Teo nga William Miller nandritra n'io aizina mikitroka ara-panahy io, namerina ny fahamarinana amin'loany indray. Nitory nga William Miller fa ho avy tsy hoela Jesosy Kristy rehefa nanomboka adin'ny mpino ity antony fivavahana kristianina ny amin'ny fiverenan'i Jesosy eo amin'ny raon'ny lanitra ity, dia nampatsiahivy ny fanahy tamin'ny alalan'ny nga William Miller indray fa ho avy tsy hoela Jesosy Kristy. Ary amin'izao andro farany izao dia mamerina amin'ny fahafenony ny fahamarinana indray Andriamanitra. Na dia efa nanjaka teo amin'ny tantaran'ny fiangonana nandritra ny taon-jato maro aza ny aizina mikitroka, Andriamanitra kosa namerina amin'ny laony amin'izao andro farany izao ny fahamarinana amin'ny fahafenony. Ankehitriny dia manana vahoaka manokana ihany koa Andriamanitra izay mitana ny fahamarinana amin'ny fahafenony. Io vahoakan'Andriamanitra io no vahoaka izay manangana ny fahamarinana efa rava, mitandrina ny didin'Andriamanitra indray, satria Jesosy mihitsy milaza ao amin'ny Jaona toko 4:10, ny 5:10 manao hoe: raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Averin'Andriamanitra amin'ny fahafenony ny fahamarinana, ialan'ny olona avy amin'ny fahazaran'olombelona anaraka ny Baiboly, ialan'ny olona amin'ny tenin'ireo mpitary-pivavahana iaino izay fanambaran'i Jesosy Kristy, ialan'ny olona amin'ny fotom-pinon'ny olona hiverina tanteraka amin'ny didin'Andriamanitra, iaina ny fampianaran'ny tompo, iala amin'ny lalàn'olombelona ary hitandrina izany lalàn'Andriamanitra izany. Miverina amin'ny fahafenony amin'izao andro farany izao, ny fahamarinana avy amin'ny soratra masina, ialan'ny olona amin'ny fitadiavam-pamonjena amin'ny alalan'ny asa fa iainany ny fahasoavana, ialan'ny olona amin'ny fivavahana izay natsangan'olombelona amin'ny andro alahady, hiverenana hitandremana ny sabata, iainana ny amin'ny batisa asitrika ara-baiboly, amatarana ny fampianarana ny amin'ny fitsanganana maty ary anantenana indray ny fiverenan'i Jesosy Kristy fandroany eo amin'ny raon'ny lanitra. Manana vahoaka voafidy manokan'Andriamanitra izay mahafeno izany fahamarinana, miaina amin'ny fahafenony izany fahazavany tenin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Apokalipsy toko 4:1 manao hoe: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny, ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarana, ary miakofy eo ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Amin'izao andro farany izao, amin'izao andro mpitsarana izao, dia manana ny vahoaka ny Andriamanitra izay antsony akoka aminy, izy ilay mpahary,
izy lay mpamorona an'izao tontolo izao, izy lay mitaky ny olona hitsatra rehefa tonga ny andro sabata hitandrina izany didin'Andriamanitra izany. Araka ny ambarany Apokalipsy 4:12 manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ankehitriny manerana an'izao tontolo izao dia manana izany vahoaka izany Andriamanitra. Jereo, iza ny vahoaka an'Andriamanitra mitandrina ny sabata, iza ny vahoaka an'Andriamanitra mitandrina ny didin'Andriamanitra satria efa nivonjeny maimaim-poana, iza ny vahoaka an'Andriamanitra miaina amin'ny fahafenoany ny soratra masina. Iza ireo vahoaka izay avy amin'ny lavalo ny firenena rehetra, avy amin'ny vazatany efatra, manohy ny fikatsana ny marina tahaka ny nataon'ireo vaudois, tsy manaiky afa-tsy ny soratra masina ihany. Jereo ny vahoaka an'Andriamanitra izay mitazona ny fahamarinana ara-baiboly, mankatoa an'Andriamanitra noho ny fahasoavany, noho ny famonjeny tahaka ny nataon'ny Jean. Jereo ny vahoaka an'Andriamanitra izay mino fahavonjena maimaim-poana amin'ny alalan'ny fahasoavana tahaka ny nataon'ny Martin Luther. Jereo ambonin'izany rehetra izany ny vahoaka an'Andriamanitra izay mitana ny fitandrona ny fandaminam-piangonana tahaka ny nataon'ny Jean Calvin. Ny vahoaka an'Andriamanitra izay manaiky ny batisa sitrika tahaka ny ataon'ireo anabatista fahizay. Ny vahoaka an'Andriamanitra ambonin'izany rehetra izany izay manaiky ny antso ataon'i Kristy iainana amin'ny fahamasinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny vahoaka an'Andriamanitra izay mitory fa ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy tahaka ny nataon'ny William Miller. Ny vahoaka an'Andriamanitra izay mahafeno izany fahazavany soratra masina izany no vahoaka izay irian'Andriamanitra ho arahanao ihany koa mba ho isan'ny tenan'ny Kristy, ho mpitandrina ny sabata ara-baiboly, hanolo-tena ho amin'ny ranon'ny batisa ary hijoro eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra marina izay mitana ny didin'Andriamanitra sy mino an'i Jesosy Kristy. Androany Andriamanitra dia manasa anao andray fanapahan-kevitra iaina amin'ny fahafenoany ny soratra masina, ho mpitandrina ny didin'Andriamanitra satria nivonjena maimaim-poana. Ino an'i Jesosy Kristy satria izy no mpiaro anao, izy no mpanavitra anao, izy no ho avy tsy ho ela hitaona anao eo amin'ny fiainana mandrakizay. Androany manasa anao Andriamanitra hiditra ho isan'ny fiangonany marina izay miaina amin'ny fahafenoany tanteraka izany fahazavany soratra masina izany. Raiso ny fanapahan-kevitra ao, miandry anao Jesosy Kristy androany tapaon-hevitra. Mombanao ny Andriamanitra ary hanampy anao handray izany fanapahan-kevitra izany. Amen.